Teny Ivandry maty naolany raim-pianakaviana ny zanany vavy 13 taona ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika fanolanana izay niseho teny Ivandry no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Besoka district Antsorany Mandidy moto miisa roa no nifanao aloha sy aoriana avy any Tsarafaritra fokontany Ankady Bevava ho an'ny Antanety be no ny famosongona. Tsy voafeny ilay nisongona nanao taingin-droa ny familiana ka ninjera izy roa ary tsy voakasika ity fiarabe ity kosa ireo moto. Tao Besoka fokontany sy Antanety be commune Soanerana district Antsorany Mandidy no niseho izany loza izany tamin'ny herinandro eny. Vokany maty teo ny eo ilay vehivavy iray no ny fianjerana. Marina fa tsy nanao aroloha izy roa raha ny fanazavana hatrany. Natotry ny fianakaviana ny razana taorian'ny fizahana izay natao niarahana tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana avy ao amin'ny CSB1 Antanety be ka ny afatra mitandrema ihany rehefa mandeha aza dia diso misetrasetra loatra fa io tsy fitandremana io ihany no mahatonga ny loza indraindray ary aza maimaika izany fa aleo mandeha dia milamina fa tsy hoe maimaika ka handeha mafy amin'izay ka lasa miteradoza ho anao sy any hafa ary mety afara amin'ny famoizanaina mihitsiny tahaka an'izao niseho izao hatrany. Lakana rendrika tany Maroantsetra tamin'ny sabosy tokony tamin'ny 7 hariva teo eo lakana hazo andeha anatitra mpandeha misa 7 amin'ny lakana izay niantso na tao Nosy Mangabe no rendrika teo afovoan'ny vinan'ny Maroantsetra. Nikasa ho an'ny mananara izy roa no izao tradoza izao izay niaraka tamin'ny mpamoron'ny lakana roalahy. Ny roa no avitra tamin'io andro sabotsy alina io ihany. Ny 10 no vita tamin'iny lahady maraina iny ka ny 4 velona ary iray vehivavy no namono iainy. Mbola misy araka izany ireo izay karohiny. Nitsaboina tao amin'ny hôpitaly Manarapenitra Maroantsetra ireo olona misy 4 avitra ireo ka ny fanjakana no niantoka ny fanafody tamin'ny alalan'ny tahiry ho an'ny vonjitaitra tao amin'ny hôpitaly araka ny toromarika hatrany. Ka noho izay dia mankahery ny fianakaviany izay maty tao anatin'izao lakana rendrika izao hatrany. Enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo-tsony ao anatin'izay etraketraky ny faharendrehan'ny lakana tao amin'ny vinan'ny Maroantsetra izay. Mahakasika raharaha varira tao Toliara indray milaza ny tsy matahotra mpitandro filaminana ireo olon-dratsy ary mandefa hafatra fandrahonana amin'ny fianakaviany ilay varira izay maty ny tapahan-doha. Fandrahonana tamin'ny alalan'ny SMS no voarainy ireo fianakaviany ilay zaza varira izay nitapahan-doha tao Toliara. Milaza ny tsy matahotra zandary sy polisy ireo olon-dratsy ka mihorohory ireo fianakaviana. Manoloana izany miantso vonjy amin'ny fitondrana ny fikambanan'ny olona izay manana toetra varira ao Madagasikara mba handray fipetrahenitra sy hanamafy ny fiarovana ireo fianakaviana sy ireo olona manana toetena varira ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao fa mahatsiaro tena mijaly sahirana izy ireo ary mahatsiaro miaina ao anatin'ny tebotebo izy ireo amin'izao ankehitriny izao izay. Ka ny fantaniana izay mipetraka amin'izao fotoana izao manoloana an'izay SMS amin'ny fandrahonana izay nalefan'ireo olon-dratsy ireo izay dia ny hoe moa ve tsy efa tratra ireo izay navandoza tao anatin'ity raharaha famonoana varira tany Toliara ity satria mantsy araky ny fanambarana trany dia 4 hatramin'ny 7 eo ireo izay voarorohy tamin'izay raharaha famonoana varira tany Toliara izay ka nahoana no mbola misy an'izay fandrahonana izay no voarainy ireo fianakaviana amin'izao fotoana izao. Sa tsy ireo izay tena navandoza ireny voasambotra ireny hoy ny sasany manoloana an'izao fandrahonana izay nahazo ny fianakaviany varira any Toliara any amin'izao ankehitriny izao izay fa tena mijaly sahirana izy ireo ary miaina ao anatin'ny teboteby amin'izao ankehitriny izao ireo tombokavana izay ndaosim-pahafatesana tamin'ny hetraketraky ny sasany noho ny famonoana ilay zaza varira tany Toliara izay hatrany. Ka dia andrasantsika ara izay mety ho fandraisana fepetra izay ataon'ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra ambony manoloana an'izay fiarovana ny varira izay fa tena mahatsiaro mijaly ireo manana toetena varira amin'izao ankehitriny izao noho izay fandrahonana lava izay mahazo izy ireo izay ao anatin'ny izay fiarovana ny varira izay hatrany.
andao am'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay tovovavy izay maty naholan'ny ray mpianakaviana iray teny Ivandry teny. Zazavavy kely vao 13 taona no voalaza fa maty naholan'ny ray ny teny Ivandry. Efa nety ny BMH hanaovana fitsiriana ny razana alain'ny brigade criminelle tamin'iny andro ny afaka malomaraina iny ilay rangahy izay navandozy. Andrasana no mety ho fiarovana ny raharaha noho ny fiarovany ilay ramatoa vadiny izay nambarany fa aretina no nahafaty ny zanany. Ny fiarahamonina kosa no nampandre ny mpitandro filaminana amin'ity raharaha izay fanolanana ity hatrany. Ka mipetraka ihany ny fanontaniana manao hoe tena aretina ve ny nahafaty an'ilay zaza sa fanolanana izay voalaza izay hatrany. Fa raha arakin'izay voalaza ny fiarahamonina sy ny manodidina izay dia maty naholan'ilay renim-pianakaviana ilay zazavavy kely zanany izay 13 taona teny Ivandry teny. Raha toa ka tena mitombona izay maty noho ny naholana izay dia mba lehilahy tahaka ny honary ary ray tahaka ny honary izay nanolana an'ity zazavavy kely izay 13 taona ity ka ny afara amin'izay famoizana ny ain'olona izay amin'izao resaka fanolanana izao hatrany. Efa tena tsy manana fon'olombelona intsony angambany no mahavita an'izay habibiana izay efa tsy takona felina ary mahamenatra izay amin'izao ankehitriny izao. Voararany lalàna ary tena mampigadra izany resaka fanolanana izany, na fanolanana atao amin'ny ankizy tsy ampy taona izany na fanolanana atao amin'ireo olona efa ampy taona izany dia voararany lalàna foana izany hoe resaka fanolanana izany amin'izao ankehitriny izao ary mety hampigadranao ao anatin'ny fotoana lava izany raha fanolanana izany raha toa ka hita sy voaporofo ara-pitsarana izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompolasy tompovavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatrany no miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo izay rehefa nahita isan'andro. Tompolasy tompovavy mankasitraka dia mirary soa.